Ho an'ny vara kulturaly eo amin'ny tontolon'ny dihy isan'ny mahasarika ny maro tokoa moa amin'izao fotoana izao izay izay androany ary no notanterahina ny fampianarana ny dihy Samba brésilienne izay nomen'ny teo anivon'ny club Dih'Art fampianarana izay nahaliana ny maro ihany koa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olona manodidina ny 70 no naray anjara tamin'ny fiofanana mikasika ny dihy Samba brésilienne izay nitototsaina ny folakandro teo teny amin'ny efitrano ny boriboritany fahatelo. Nahasarika ny sokajitsana rehetra ny fiofanana na ny efa nanandrakefa amin'ny fandizana Samba brésilienne na ihany koa rehefa manomboka mianatra ity dihy ity dia samy hita teto avokoa. I Caroline sy Daniel dia nilaza fa afa-po tamin'ny fampianarana ary nahita fivoarana tamin'ny dihy tao anatin'ny fifanana izay nataony Androany teny an-tanin'andro. Tena mora mihitsy ny sady mpatanatra manazava mitsipirina mihitsy hoe izao no tokony atao. Tena seho an-tsara mihitsy izany hoe izao ilay izy dia mora mihitsy. Mety hoe inona hoe mampiavaka tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny atelo? Voalohany aloha partage entre cœur olona hafa izany hoe satria ouvert au public ilay izy dia ohatrany hoe mifandray kokoa amin'ny olona hafa izany ilay izy. Misy interactivité izany entre ny olona rehetra. Tsy voatery izany hoe samy mpandihy ihany no miara-madihy dia hoe mifampiresaka sy mifampizara pahaizana fa mba afaka mifampizara amin'ny public rehetra mihitsy izany. Tsy zany tsy misibliana mihitsy izany ilay atelier Androany tsy misible hoe mpandihy daholo na hoe âge lehibe na hoe kely fa C'est ma initiation de Samba misy ho an'izay olona mbola tsy nandihy an'ilay izy mihitsy izany dia pour débutant izany nivoan'ilay izy dia afaka manao daholo. Mariana fa maimam-poana ny fampianarana ny Samba brésilienne izay nikarakarain'ny Dih'Art sy ny izay ary hanomboka ny 10 septembre dia hisy ny cours de vacances ahafahan'ny rehetra mianatra ny rock, ny tango, ny bachata ary ny cha-cha-cha. Dia ny fanadihana iray ihany koa no mamarana indray ny tsy vaovao antsika ity tokoalahy sy tokovavy ankasitrahako hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola manasanao moa anjoy ny fahitalavitry matv andro mirary alina finaritra ho antsika tsirairay avy any tokantrano ihany ary mandra-pioana tokoa.